herinandro fahadimy amin'ny karema isika dia amin'ny herinandro manaraka efa anatin'ny herinandro masina faraka ny liturgie eglise efa mibanjina sy kelikely ny hoe fijaliana isika amin'ny liturgie amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ny préface zao lay vavaka isaorantsika an'Andriamanitra amin'ny eucharistie rehefa aveo dia efa ny ao amin'ny fijalian'ny tompo fa avela amin'izay le fanao tsotra amin'ny karema hilazanao hoe efa ampidirina sy kelikely zany isika hijery ny hoe fijalian'ny tompo ary sy ny fijalian'ny tompo ihany efa niteneniko tamin'ny toroteny farany hoe ny fijalian'ireo olona sy manasiny voaensikendrika sy voaensika ihany koa ary ny tenin'Andriamanitra dia mbola mampiseho an'le lazainy Salamo 47:30 iny hoe na be fahoriana aza ny marina dia ny tompo manafaka azy amin'izy rehetra. Hitantsika amin'ireo tenin'Andriamanitra fa hoe indraindray misy olona helohina sy aradrariny matoa misy zany hoe fijoroana vavolombelona mandanga sy manendrikendrika izany dia misy fahotana ao ka ny fahotana izay ataony olona sasany miteraka vokadrasiny amin'ny hafa. Ka ireo tenin'Andriamanitra androany reto na ny tantaran'ny Suzanne na lay vehivavy azo nijangajanga dia manampy antsika hahatakatra zavatra anankitelo. Voalohany aloha mety hanampy antsika izy hanana fahatokisana an'Andriamanitra hoe rehefa marina ianao sy mba miezaka manao ny tsara na dia sy ho zato sanjato azy isika zany na dia mba zato sanjato azy ny fahamarinantsika dia sy arian'Andriamanitra fa sy maintsy miseho foana ny marina. Mety ny olona manenjika atsika mitory atsika manendrikendrika atsika mikasa hanao rasy atsika amin'ny anaran'ny lalàna noho izy malama vavo noho izy mahay miresaka noho izy hoe ohatra ny hoe henoin'olona teny dia izay lazainy dia marina aby dia nalainga aza dia mety havoatsika fa mifarany tsy avelan'Andriamanitra ho tompony teny farany izany fanahy ny adisokevitra zany fa ny marina ihany. Izay anankiray. Faharoa ahitantsika ihany koa ny toetra an'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mamonjy foana izy an'izay olona mitoky aminy. Ny olona mitoky aminy any raha ny olona tahaka ny Daniel hanavitra azy. Sy fantatrao fa mety Andriamanitra mahalala ny fotoana hanomezany olona hanavitra anao. Ary ny fahatelo moa dia hoe mety hanampy antsika hiova toetra sy hibebaka raha isika no eo amin'ny toeran'ireo mpanompotompoka sy mpanendrikendrika ary mikasa hamelany namantsika. Nefa isika be fahotana dia ny hafa tiantsika ho voasazy na araka ny lalàn'Andriamanitra na araka ny lalàm-panjakana na araka ny lalàn'ny fiangonana dia rehefa ny hafa dia haitsika ny manameloka azy satria tena nanao an'izao na sy nanao an'izany izy fa endrikendrika dia ny fahaizantsika mandahatra ny lalàna sy mitanisa azy eo am-bava mandahatra ny numéro samihafa dia tiantsika mirehadrehatra sika hiapanga azy mba havo azy nefa isika mety be fahotana lavitra ary sika no tena mendrika n'izany sazy zany sahala amin'ireo atiday eo amin'ny evanjely. Dia andeha ary hidirantsika tsikelikely ny famavahana tsotsotra an'ireto tenin'Andriamanitra reto. Samy nisy olona ny helohina vaky teny voalohany sy ao amin'ny evanjely fa tsy mitovy. Ilay voalaza ao amin'ny evanjely le vehivavy azo nijangajanga aloha dia tena marina tokoa fa tena tratrambody omby flagrant délit ozy ny fiteny azy tena tratrambody omby izy fa nijangajanga. Fa zao mendrika ny hotorahana vato izy araka ny lalàna aloha tena mendrika satria tratra fa ny olana eto amin'ny Jesosy osy hoe ny lalàna dia mandidy fa torahana vato ny olona azo nijangajanga fa ny zavatra tsy ampy teo dia ozy Jesosy hoe Jesosy zany tokony nyteny hoe koa liboainao sany ferina no izy vavy dia izy ro agnanovana liboay sa fantatro moa na liboay na rangahy sany ferina teo zany hoe mandeha hila le lalàna fa rehefa tiana hamelesan'olona satria mety havana zanakanabavy na dia le mpiampanga mihitsy aza ho aho andro tany dia tsy niresahana eo fa le vehivavy na isiko ndraindray koa sika rehefa te hanameloka olona dia tsy atambatra tsika ho izabo ny diso ao agnatin'io fa zay tiana hasiana sy tiana hadoboka no doboka nefa dia fantatra zao hoe ianona ny nagniraka na ianona ny niaraka tagna amin'ny tany fa hodiana takonana satria mety havana. Nanoratra tamin'ny tany amin'izay ary Jesosy sanamaly ambava fa i Jesosy any teny agnao aza dia voamaly koa andro nizangazanga zay soratany tamin'ny tany mandefa zany hoe tsy hoe voasoratra amin'ny evanjely zany fa ny zavatra soratany Jesosy dia hoe misereva fitaratra agnao ko re agnao tena sa manam-pahotana
nefa de fatako aby ny nataonareo resa manam-pahotana agnao a de mitoria namana fa agnao manao zavatra mitovy na manao mihoatra aza de agnao sarotiny rehefa ny onona ny manao fa nitaigny anao sy fantatrao zay ny hevitry ny soratra teo amin'ny tany hoe mijereva lo fitaratra mandiniha tany de le zokonzokony am'izay nieritreritra hoe aho tia oatra azy zany aty 20 taona ny fahotana rehetra vitako tagnatin'izay nanao an'izao nanao sasahy agnameloka any io de nisoka satria voazaren'izay so de hoe io ary de miala sy kelikely sisy olona afaka manameloka olona zany rehefa misara tena ho ako ny mba manota fa samy mitovy misy makolona mieritreritra hoe satria asy mikitikitika vadin'olona de mieritreritra ho tena madio aho nefa agnao mpandanga mpifosa mamonzy pomasy agnao tratra amin'ny zavatra hafa fa soratan'izay so amin'ny tany hoe agnao de maseka mpizangazanga nefa agnao aza mangalatra ianao de maseka mpangalatra nefa agnao mpifosa ianao de maseka amin'ny ohatra zao nefa agnao mpanao an'izao zay le soratra tamin'ny tany ka am'izao karem'izao ry havana sy hoe akory sika de hoe sy hiteny amin'ny zavatra ratsy hoe sy mety ny mangalatra sy mety ny mizangazanga fa manampy anao ibebaka koa akoho any tokony hotrahana vato ary reny an'ity vehivavy ty vato le tonga de ray tagnana ray nya tonga de malaoro atotogna eo amin'ny lohako satria ngeda lavitra ny fahotako de sa misahy hagnameloka satria samy mahalala ho ako mpanota taksa ve sa manota sa zo afaka maka vato le anaovana kalina tomobilina raigny tonga de hoe mahitonina raika manota ianao na mizangazanga na mangalatra izay olona samba manota misy amin'ny teny amin'ny eritreritra amin'ny mahavita didy rehetrarehetra izy a sy mba manao ny sifanao izay olona zay afaka mitorabato ary aoka iseho zay nytiany Jesosy tenena zao ry havana Andriamanitra irery no hany afaka mitorabato asika satria izy tamana siny izy rery noho izany sy asika ny isarany namasika hanameloka azy ny mahita ny zavatra tsy mety ataony hafa de tokony ho adidisika manampy azy a fa miditra amin'ilay sonao hoe correction fraternelle raha nanota ny namanao a dia mivavaho azy resaho izy ny adsony de anaro iverina amin'ny lala mahitsy fa ny olona mananatra ny mpanao rasy a de lazainy Ezekela hoe sady mamonzy ny raha ny olona io izy no mamonzy tena rehefa mananatra fa tsy fosiny hoe mody be le mahay manao lesona de mahay manao lesona nefa nitainany tsy ampianarana be ny akabiazany olona mahay be rehefa hagnome lesona ny hafa nefa ny tenany tsy ampianarany hoe zaho koa marina fa sy mizangazanga aho fa ianao mizangazanga fa ohatra fa aho koa le mpandanga de tranondanga ty mba hazanonako am'izay fa raha sa mampangidy vava zany samandagny zany de tokony samy bebaka zany ka norarahany Jesosy reo hoe zao soratako amin'ny tany anareo alohany isara olona sanamelokonina de dinio aloha ny taigny anao fa ny anao aza mety ngeza lavitra ny anao aza ngeza lavitra de sanisahy de manomboka zao zany izay mahasapa hoe za koa de manam-pahotana ara de aza mitorabatolona fa miezaka koa mba hibebaka zay ny fampianarana ao neny Suzanne ndray ty vehivavy ty tena vehivavy manana hasara-panahy sara toetra zany tsy mbola nahenona resaka hoe hadalana sy ny sisa de gaga aza ny olona hoe de vitany Suzanne ve zany de sarakaraka ny boteny ny fagnahy amin'ny akabeny manko ny olona sara tereo sy maintsy sara fagnahy zay no mba mahasapo manjamanja sa ohatr'izay koa ny qualité ny fanahy ozy ny olona vao mahita mazy de hoe tsa possible hoe iny no hahavitany zany sy manasina izy nefa de ny hoelohina sotro zao satria sy nivakina moa fa lava loatra ny tapany voalohany hoe misy lahy antitra de lahy maola zany sa mahazaka ny amanja nyty vehivavy ty nefa araka ny tantara de naman'le tompombady ary de mpisakafo agny de miara manao dobo de miara mikorana ao zany zareo mianakaby fa se tsy eo le rangahy zokozokony zalahy ahodiny andray raha matoa de sanety hatrany farany Suzanne hoe agnareo hoe gaiky moa mandrana zavatra tsy fanao zany manohitra ny didin'Andriamanitra ozy zalahy ho hita tena sara ary zany sa magnaiky anay zany mahita anay bagna sesefitra de sy magnaiky mahita anay sola de sy magnaiky sy ny sisa moa zany ho hita tena sara de igny ny tadiavan'ny fomba nampangaina de hoe tena nisy lehilahy hafa na nizangazanga tao reo de voaheloko ao faty fa Andriamanitra naniraka mpamonjy de Daniel nilaza hoe oka kosa aloha sy hoe agnareo vao misy miapanga de ho marina fa mba afakafakao ihany ny zavatra de ny sarana de hita ka ny an'Andriamanitra izay mangady lavaka
ino moa ty hamandriana ny hafa dia izy no atoboka Andriamanitra ao amin'ny lavaka izay adiny kaoka koa zany sika hitandrina fa tsy maintsy mivaly foana ny rasy ka saina hatao amin'ny hafa na hoelana ho aingana zay zany ny fomba an'Andriamanitra hoe anao manana fikasana rasy amelona amanao ataon'Andriamanitra miveriny aminao iny rehefa avy eo ry havana zao any zava-dehibe zany ny fiampangana manambara ny fizaliana heretan'i Jesoa reto tantaran'olona voaheloko reto ilay vehivavy hoe Suzanne voaheloko ity dia sahala amin'i Jesoa izay tsy nanao rasy akory nefa dia nohelohina ho faty fa nafahan'Andriamanitra izy nitsangako velona tamin'ny farany ho antsika ny ray sika rehetra zao dia samy mpanota fa rehefa mifanena amin'i Jesoa sahala amin'ny raha vehivavy dia avotra ilazany hoe aza manota itsony amin'ny ho avy fa tsy hoe vao nanota ianao zany dia hoe vitany aminao fa rehefa eo Jesoa tsy manameloka izy fa manafatra antsika fotsiny hoe aza manota itsony amin'ny ho avy maranana ny toriteny mivoaka mpandresy ny marina amin'ny farany ao amin'ny tantaran'ny Suzanne nandresy ny tena fahamarinana dia ho an'izay rehetra hiarany tsirariny na fanendrika endrehana na ny amin'ny fanjakana na ty amin'ny fiangonana dia tady mandrakariva fa ny fahamarinana tena tompony teny farany dia matokisan'Andriamanitra manao vavaky ny mpanao salamo sy ny vavaka nataony Suzanne ty fa mandresy ihany ny marina amin'ny farany mety misavorovoro anatin'ny fahadiso-kevitra ny mpanapa-kevitra ny fotoana sasany fa ny tena marina dia asehon'Andriamanitra ihany satria Andriamanitra dia Andriamanitra izy zany tsy voafetra ny zavatra fatany ny olona mety misara arak'izay henony sofiny any siosio izay zavatra mety hitany maso ainy dia dia izao io dia maminao fanapa-kevitra fa Andriamanitra ngeza lavitra noho ny maso sika ngeza lavitra noho ny sofin'olombelona Andriamanitra satria izy mahita ny aty fo Dieu scrute le cœur et les reins hozy ny tenin'Andriamanitra ary ny famindram-po moa no tena entiny Jesoa manavitra mpanota maro fa ry avy hatrany dia nitsaran'Andriamanitra hoe isaky ny nanao hadisony ianao nanao zavatra tsy nety dia avy hatrany dia hosazian'Andriamanitra sy hovonoany hotorahana vato sa nisy olombelona koa teto ambonin'ny tany fa nakisika zao sa nisy mendrika isangana eto koa nak dia ao satria samy mpanota sika fa matoy sika mbola toy izao dia ny famindram-pon'Andriamanitra ka engany hanakoakoaposika ny teny Jesoa manao hoe za koa sy manameloko anao fa amin'ny ho avy aza manota intsony amen.